Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, an'olotro anao ny vaovao. Voka-pifidianana naterany fitsarana amin'ny sahana ny raharaham-panjakana androany ny fandreseny lalao ravalomanana nahazo be ny tanàna vaovao Antananarivo renivohitra. Nampiakatra niveau ny fanjakana raika amby 30 amby 20 ny tahapahafana baccalauréat amin'ny noty 10 secret kosa ny noty amin'ny délibération ho ny avenivo ny office du bac rehefa nanontaniana io arivo io taoriny fahavitanjany ivoaka rahampitso amin'ny sivira maraina kosa ny valim-panadinana. Tsy mbola matoky amin'ny famatsim-bola ampiasaina amin'ny fampandrosoana ny mpiara-miombina antoka vahiny. Fanampiana sosialy ihany aloha hatreto no hita fa maharesy lahatra azy ireo. Porofonjany ny vola $40,000 nomen'ny banky iraisam-pirenena. Io ny teti-bola hoentina matsina ny tetika azan'ny fanjakana ara-tonaina na ny filets sociaux de sécurité. Tsy isy vahaolana andeha lesage raha mbola atao anatin'ny 20 taona hiakatra hatramin'ny 10 isan-jato ihany koa ny vidin-jiro vokatry ny famatsiana ny orinasa vahiny manodidina ny jirama. Ireo naverimberiny ny syndicat-ny jirama androany. Miantso ny mpanjifa sy ny mpiasan'ny jirama rehetra hanampy azy ireo amin'ny fitakiana ny famana ny olana ny eo anivon'ny syndicat amin'ny alalan'ny fahatongavana etsy amin'ny Sainte Famille Mahamasina amin'ny 7 maraina. Any Burkina Faso, nitony korotana, 3 maty, 10 maheriny naratra mafy hatreto tao anatin'ny fifandonana, nakana ny fitondram-panjakana notariny miaramila pomban'ny filoha teo aloha Blaise Compaoré. Socavitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapénac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina anome fahafapo-anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na ny 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Des bacs chez Baolay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, qui transforment votre univers avec modernité et savoir-faire. Baolay, toujours meilleur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente,
Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Mbulkand. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knapp Saint-Péflou. ISA Mbulkand, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt bus et Désanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Yes, with you. Miarakam now, miarakam new. Favy polio, vaksiny fanefitry ny polio. Fanamafisana ny andro ny vaksiny manerana ny Madagasikara. Ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny mpiara-miombona antokaminy dia faly manasa antsika amin'ny hetsika manokana hanamafisana ny andro ny vaksiny. Favy polio ny 14 hatramin'ny 12 septambra 2024 avy zao. Isan'ny tokantrano nanaovana ny vaksiny ary natokana ho an'ny zaza vao teraka ka hatramin'ny 12 taona na dia efa vita vaksiny azy izy teo aloha. Ianao koa entan'ny mpiara-monina hanao vaksiny ny zanany. Sakany ny polio, atao vaksiny ny zaza. Ho ampandrosoka tatokantrano ny mpanao vaksiny. Resy tosika ny polio. Stop polio. Préparez la rentrée en toute liberté avec les nouveaux canapés chez Luxor. And it fills me up and it starts to shine and I see it burn when you bring me sunlight. Luxor, le plaisir du confort. Have no place to go, darling. Have no place to go. Have no place to go. Yes, with you. Miarakam now, miarakam new. Eo ambanifiahin'ny ministeran'ny harena anaty rano sy ny tsolo ny fikambanan'ny mpiomitrondro eto Madagasikara dia manasa antsika rehetra ho avy amin'ny fankalazana ny androm-pirenena ho an'ny fiompiana hazandrano atao ao amin'ny OPFIS Park lazaina anosy avaratra commune Sabotsina Mehana ny 14 hatramin'ny 17 septambra. Ahitana tranoeva maro amin'izany ary misy fivarotana trondrom-bola velona amidy amin'ny vidiny mirary. Misy koa fanoratana anarana amin'ny fianarana miompitondro maimaimpona omen'ny ministera. Célébration du 14e anniversaire du groupe LifeMate. Remise spéciale de 40 à 50% sur certains meubles. Grand remise exceptionnelle pour tous les meubles. Nombreux choix d'articles sera à votre portée, comme les salons de haute qualité, chambres à coucher, table à manger en marbre ou en bois massif, table bureau. LifeMate remercie à tous ses fidèles clients et ouvre à toutes et à tous ses portes. LifeMate Ansal. Miaraba tompoko klasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Asaina indray ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan'ny vaovao lehibe andrasantsika amin'ity takariva ity ny voka-pifidianana avy any Anosy no amafisy ny fitsarana misana ny ady heloka amin'ny fanjakana ny fandresen'ny lalao Ravalomanana. Nahazo be ny tanàna vaovao ny tanàna ny Tananarivo, be ny tanàna vehivavy voalohany hitondra ny Renivohitra. Ny vadin'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana hitondra ny Tsiprian'izay ao amin'ny Antso Antarby Zora Kotondrina.
nivoaka ny valim-pifidianana ao amin'ny komina ambonivohitra Antananarivo Maramatola Laura Valomanana no dia ny tanàna Antananarivo vaovao raha ny valim-pifidianana navoaka ny tribunal administratif izao arivo izao. 725 ny tany fandraisana anjara ho an'ny komina urbaine Antananarivo. Ny candidat voalohany larana voalohany Lalatina Ravalomanana dia nahazo vato miisa 250 amin'ny salanisa ray faingo voucher 500 manana mpanolosaina iray. Ny candidat Arlalala Manatsoa nahazo vato 550 amin'ny salanisa 3,7 manana mpanolosaina roa. Ny candidat Andri Concept larana fahatelo nahazo vato 5,2 amin'ny salanisa ray faingo 4,9 manana mpanolosaina ray. Ny candidat Raniry Arnosy avy amin'ny antoko Arema manana vato 7,9 amin'ny salanisa 4,3 tsy manana mpanolosaina. Ny candidat Véronique Radération manana vato 7,3 amin'ny salanisa 2,7 manana mpanolosaina iray. Ny candidat Laura Valomanana manana vato 9,7 amin'ny salanisa 5,7 amin'ny salanisa manana mpanolosaina 2,30. Ny candidat Rafaly Manana Ery manana vato 3,7 amin'ny salanisa 3,2 manana mpanolosaina miisa roa. Ny candidat avy amin'ny antoko Mamini nahazo vato 7,5 amin'ny salanisa 4,7 tsy manana mpanolosaina. Ary farany candidat Lalatina Rakotondrazafy avy amin'ny fikambanana Freedom nahazo vato 5,6 amin'ny salanisa 2,3 manana mpanolosaina miisa 17. Raha tehivina moa dia naharitra adiny 10 sasany famakinan'ireo valim-pifidianana ho an'ny faritra Antananarivo izay misy faritany Antananarivo izay misy faritra 4 dia ny faritra Bongolava, faritra Itasy, ny faritra Analamanga ary ny faritra Vakinakaratra. Izay no azo apita amin'izao ora izao. Fanade tamin'ny fotoana tsy mbola nivoan'ny didim-pitsaran'andro any atoandro aza dia fanampiseho ny fatokisa-tena Ramatola Laura Valomanana ny sosialim-bahoaka no nambarany fa lara-pahamehana rehefa nifantofa ny mpanao gazety nanontaniana ny tena ny androany. Fanampanizavana vetrany. Fahavaratra ho azy. Rehefa miditra miasa dia efa hitako daholo. Ina priorité madame Nunay? Sosialim-bahoaka, ny fandriam-pahalemana amin'izay misy fampandrosoana Dia ny lafiny sosialy ahoana mety tsena sy ny lalana? Ny caisse-ny commerce zao izy no tsena an'izay koa. Allo fa mbola hisy conférence de presse ataoko anareo rehefa miasa. Fa teny Anosy ihany koa ny candidat laharana fahasivy Lalatina Rakotondrazafy androany. Lesona ratsy ho an'ny taranaka faramandimby nivoaka mpitsarana nivoaka raha ny fanazavany nanome rariny ny mpandika lalàna sy ireo nanao tsy nety ny tribonaly misahana ny raharaham-panjakana. Fanampanazavana. Nefa tao ohatra ny zareo indray zany no mivalide ka mamerariny hoe nanao tsy mety aza nareo candidat na nanao propagande alohan'ny fotoana nareo nanao nakazoa na namboatra PV sy ny sisa tany anatin'ny bureau de vote tany dia ben'ny tanàna ihany nareo. Zay zany ho an'ny tribunal administratif ka inona ny lesona amitaitsika an'izany ho an'ny taranaka faramandimy dikan'izay zany manomboka izao zany tsika dia mametraka hoe manaova ny tsy ara-dalàna daholo eto amin'ity firenena ity fa raha vao manao ny ara-dalàna ianao tsisy fitsarana iaro anao zany. Zay zany le izy zay ny tena ataoko hoe mahakivy sady mampalahelo ao anatin'ny resaka didim-pitsarana iny fa tsy dia hoe ny faharesena na ny fandresena tamin'ny fifidianana fa io moa amin'ny lafiny politika ohatranay dia efa nitezaina tamin'izay hoe rehefa manao politika ianao tsy maintsy mahay resy tsy maintsy mahay mandresy ihany koa. Fa ben'ny tanàna valo sy filohan'ny délégation manokana sivy ireo amin'ny ankapobeny no ny fandimby ny tantana ny tanàna Antananarivo hatramin'ny taona 1950 sy 700. Taorian'ny fifidianana teo kosa dia lany aloha izany Ramatola Laura Valomanana vehivavy voalohany voafidy ho eo amin'izay toerany ben'ny tanàna Antananarivo izay. Ny komina Antananarivo renivohitra izay saika lasa tohatra fiakaran'ireo mpisehatra ara-politika. Fanadiadiany Erinirina Rabary. Tamin'ny faraparan'ny fanjanahantany araka ny lalàna frantsay tamin'ny 4 aprily 420 dia voafidy ho ben'ny tanàna hitantana ny tanàna Antananarivo Andriamatoa Rakotondrazafy Stanislas. Ny taona 1950 ka hatramin'ny taona 1950 no nahateo azy teo amin'izany toerana izany.
nanaraka azy tao ny mpitandrina Andriamanjato Richard ity faran'izay ny tantana ny tanàna nandritra ny fotoana naharitra indrindra nanomboka ny taona 7,770 ka hatramin'ny 7,770 nandeha tao amin'ny tokom-panohatra aza ity farany dia niara niasa hatrany tamin'ny fitondram-panjakana Vohibe. Andriananja Charles tamin'ny taona 7,770 ka hatramin'ny taona 2,770. Rakotovao Andriantina tamin'ny taona 3,770 ka hatramin'ny taona 7,770. Noho ny korontana ara-politika nisy teto amin'ny firenena nefa dia tsy maintsy nanendry filohan'ny delegaziona manokana hitantana ny tanàna ny fitondram-panjakana. Voatendry tamin'izany Guy Razanamasy. Rehefa voatendry Prime Ministre kosa ity farany dia nisolo azy tao Andrianjafy Désiré izany hoe ny taona 2,770 ka hatramin'ny 5,770. Rehefa nasiana fifidianana be ny tanàna ny taona 5,770 dia tafaverina tao amin'ny toerana indray Guy Razanamasy hatrany amin'ny 7,770. Nandimby azy tao Marc Ravalomanana izay roa taona monja no nitondrany mialohana nalany azy ho filoham-pirenena ny taona 2020. Nanelanelana azy tao Rajaimson Rakotomaharo tamin'ny taona 2020 ka hatramin'ny 2020. Ny taona 2020 mbola tao anatin'ny tanjany tokony filoham-pirenena ka lany be ny tanàny Patrick Ramiaramanana. Ny taona 2020 no tendrenao PDS Ravalomanana. Tonga teo amin'ny toerana kosa Andry Rajoelina ny taona 2020 ary naharitra roa taona ihany koa ny fitantanany mialohan'ny nidirana tamin'ny krizy 2020. Nanomboka teo niovaova ary tsy nisy fifidianana be ny tanàna intsony. Nifandimby tamin'ny izany ireo PDS maromaro. Ny taona 2020 ohatra ny fandimbiasa Andramatoa Ratsivalaka Michel sy Edgar Razafindrava. Rehefa niala teo amin'ny toerana ity farany nisolo azy tao Ramatoa Rasamanana Olga ny taona 13 sy 20 ka hatramin'ny taona 14 sy 20. Ny volana Mars 14 sy 20 ka hatramin'ny Mai 15 sy 20 no niasany niasin'Andriamanjato. Rehefa nametra-pialany ity farany dia nisolo azy hatramin'izao fotoana izao ny Colonel Ramiaramanana Joseph dia izao lany izao indray Ramatoa Lalo Ravalomanana. Fa any amin'ny faritra kosa indray dia tsy mbola feno tanteraka ny valin'ny fifidianana manerana ny nosy raha ny vaovao voarainay hatreto. Ny team ny HVM, ny Mapara ary ny Malagasy miara-miainga ireo no antoko mitarika amin'ny ankamaroan'ireo faritra. Tsy mbola nivoaka androany kosa ny valim-pifidianana ho an'ny faritany Toliary araka ny fampitam-baovao ny mpanao gazety avy any an-toerana fanadihadiana ialana amin'ny Lili Rabiata. Tsy mbola nazona vaovao farany mikasika ny valim-pifidianana any amin'ny faritany Toan'ny Toamasina, Mahajanga sy Antsiranana. Ho an'ny faritany Fianarantsoa kosa ny kandida avy amin'ny antoko HVM voafidy be ny tanàna tamin'ny isanjato 430 isanjato. Manaraka azy avy eo ny Mapara amin'ny isanjato 430 4 isanjato ary ny Tim amin'ny Isambato 340 isanjato. Tafiditra ao anatin'ny mpanolontsaina Ramatoa Kristina Razanamahasoa, Petra Kotoniaina avy amin'ny Tambatra ary ny kandida avy amin'ny antoko Tim Dr Alain Ramampiarivelo fitoriana 700 isa amin'ireo 80 sy 700 voaray no mbola dinihana ao anatin'ny 30 andro ao amin'ny faritany ny Fianarantsoa. Ho an'ny komina Andrenivohitra Antsirabe kosa dia voafidy ho be ny tanàna ny kandida avy amin'ny Transcool Paul Razanakolona rehefa nolavy ny fitsarana ny fitoriana napetraky ny antoko Tim. Mbola miandry amin'ny herinandro ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny valim-pifidianana avy any amin'ny faritany Toliary. Averina kosa ny fifidianana ho an'ny komina Larbi Ambatomanga ao amin'ny distrika Manjakandriana sy ao amin'ny komina Antakavana distrika Nakazobe. Fa tsy sakana amin'ny fanaovana ny fifidianana senatorialy ny fisiany fifidianana be ny tanàna averina any amin'ireo komina sasany hoy ny avy eo anivon'ny ministeran'ny ati-tany. Na izany aza tsy maintsy atao anatin'ny lalàna ny fanaovana izany fifidianana izany raha ny fanazavana azo hatrany. Ankoatr'izay dia miteraka resabe ho anivon'ny governemanta ankehitriny ny lalàna momba ny seni. Nanamafy kosa ny Prime Ministre fa mbola tsy ho atoato izay fotoana iantsona fivoriana izay. Fanampanazavana. Vity ny fifidianana kominaly ny fananganana ny antenimiran-olona indray zao no dingana manaraka mbola maro anefa ireo lafin-javatra tsy hitomombana mikasika izany na ny eo amin'ny fanomanana na ny eo amin'ny resaka lalàna. Ankoatra ny tsy mbola mahatomombana ny lalàna momba ny seni fantatra ihany koa fa misy amin'ireo komune eto Madagasikara ny tsy maintsy hamerenana ny fifidianana. Maro araka izany no mametra-panontaniana amin'ny hoe hoverezin-jondray ary ve zany ireo be ny tanàna mbola miandry fifidianana averina ireo. Tsy mametraka olana izany hoy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny ati-tany. Ny be ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna no mifidy ny mpikambana ao amin'ny antemimiran-doholona amin'ny fifidianana voalohany ny loholona zany amin'ity repoblika faefatra ity
arak'izany zany a dia tsy misakana velively ny firosoana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana aloha olona ny tsy fisian'ny olomboafidy a eny anivon'ireo commune vitsivitsy a izay nambaran'ny fitsarana fa nofoanana manontolo a na izany zany ara dia manome alalana manokana ihany a ny lalàna mifehin'ny fifidianana mba ahafahan'ny fanjakana mangataka lalana manokana amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny anatanterahana fifidianana ao anatin'ireo vanim-potoana iverina hoe fisian'ny oran'ireo. Mipetraka amin'ny fomba ofisialy araka izany ireo ben'ny tanàna 3 sy 9 sy 100 eto Madagasikara raha tsy ahivina ny 420 amin'ny 100 amin'ireo dia commune vaovao izany hoe tsy mbola tafiditra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny momba ny vola natokana ho azy ireo. Anampin'ny fanjakana saingy mila manana fahaleovantena ara-bola ihany koa ny commune tsirairay ho iatran'ny ministera. Ny ministera ny an-tany sy fitsirapahefana zany a dia manosika ihany koa an'ireny mpitantana eny anivon'ny commune ireny a mba hanana an'izay risipo hanetsika ny loharanimbola eny foton'izay ary anisan'ny ataontsika hoe fanamby lehibe apetraky ny ministera ny an-tany sy fitsirapahefana amin'izao le 100 andro manarak'izao izay le hoe fanatsarana ny fidinam-bola ny voniboka patra tsinjara-pahefana izay. Ankehitriny mbola maro ireo lalàna iankinan'ny am-pirenena no mbola miantona eny amin'ny gouvernemanta. Ny seny ohatra na ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta aza mbola samy tsy mitovy hevitra ny amin'izay tena votoantiny. Atefitra goavana amin'izany ny ampidirana na tsy ny mpanao politika ho isan'ny mpikambana amin'ny vao mira-maharitra. Fa ankoatra izay lalàna momba ny seny izay dia isan'ny mbola tsy vita ihany koa ny lalàna momba ny teti-bolam-panjakana sy Pantsina 5 sy 4 ka izay no mbola tsy antsoina ny fivorian-tsombam-bahoaka hoy ny Prime Ministre. Tsy fantatro ny tena mampanahirana anareo loatra amin'ny LFR fa ny LFR dia ho tonga eo amin'ny fotoana mampety azy ary alohan'ny session parlementaire izay réglementaire any amin'ny mardi faharoany volana oktobra. Raha ny fanadihadihana nataonay mitombina ny ayahin'ny mpanao ara-baovao ny amin'ny tsy mbola fananany ny mpitondra fanjakana ny maro anisa eny amin'ny antenimieram-pirenena ka mahatonga azy ireo miahotra amin'ny fiantsona ny fivoriana tsy ara-potoana ny sombam-bahoaka. Mbola miandra ny valim-pifidianana ofisialy ny fifampirarahana amin'ireo antoko politika matanjaka manana sombam-bahoaka ao amin'ny antenimieram-pirenena raha ny vaovao azo hatrany. Koa satria efa voninao miantso ataribiny namana Zora Kotsondriana dia rahantsika avy hatrany ny fanazavany sy ny zavamisy any amin'ny tribunal nanosy amin'izao fotoana izao. Nivoaka ny valim-pifidianana ao amin'ny commune Ambonivohitra Antananarivo Maramatola Laura Valomanana no ben'ny tanàna Antananarivo vaovao raha ny valim-pifidianana navoaka ny tribunal administratif izao arivo izao. 7 isanjato ny tahan'ny fandraisana anjara ho an'ny commune urbaine Antananarivo. Ny candidat voalohany alarana voalohany Lalatina Ravalomanana dia nahazo vato miisa 27 amin'ny salanisa ray faingo vaotra 5 isanjato manana mpanolosaina iray. Ny candidat Arlalala Manatsoa nahazo vato 25 amin'ny salanisa 3 isanjato manana mpanolosaina 2. Ny candidat Andri Concept larana fahatelo nahazo vato 5 sy 2 amin'ny salanisa ray faingo 9 isanjato manana mpanolosaina ray. Ny candidat Raniry Arnosy avy amin'ny antoko Arema manana vato 7 amin'ny salanisa 4 faingo 3 isanjato tsy manana mpanolosaina. Ny candidat Véronique Radération manana vato 7 amin'ny salanisa ray faingo 7 isanjato manana mpanolosaina iray. Ny candidat Laura Valomanana manana vato 9 sy 7 alina amin'ny salanisa 5 faingo 7 isanjato amin'ny salanisa manana mpanolosaina 2 Ny candidat Rafael Manana Ery manana vato 7 amin'ny salanisa 3 faingo 2 isanjato manana mpanolosaina miisa 2. Ny candidat avy amin'ny antoko Mamini nahazo vato 7 amin'ny salanisa 4 faingo 7 isanjato tsy manana mpanolosaina. Ary farany candidat Lalatina Rakotondrazafy avy amin'ny fikambanana Freedom nahazo vato 5 alina amin'ny salanisa 3 faingo 7 isanjato manana mpanolosaina miisa 7. Raha te hivina moa dia naharitra adiny 10 sasany
famakinan'ireo valim-pifidianana ho an'ny faritra Antananarivo izay misy faritany Antananarivo izay misy faritra efatra dia ny faritra Bongolava, faritra Itasy, ny faritra Analamanga ary ny faritra Vakinakaratra. Izay no azo apita amin'izao ora izao. Araka ny resadresaka izay nifanaovan'ny Lalao Ravalomanana tamin'ny mpanao gazety Tian'Keo Atoandro moa dia nanambara ny tenany fa ny sosialim-bahoaka no lara-pameana ao anatin'ireo fandaharan'asany. Arahantsika avy hatrany ny fanampanazavany Lalao Ravalomanana. Fahavaratra ho azy. Rehefa miditra miasa dia efa hitako daholo. Ina priorité madame Sosialim-bahoaka, ny fandriam-pahalemana amin'izay misy fampandrosoana ny lafiny sosialy ahoana mety tsena sy ny lalana ny caisse-ny commerce zao izany no tiana zay ko. Allo fa mbola ici conférence de presse ataoko anareo rehefa miasa. Mbola vaovao mikasika izay fitantanana ny tanàna Antananarivo izay be ny tanàna valo sy filohan'ny delegaciona manokana sivy ireo amin'ny ankapobeny no nifandimby ny tantana ny tanàna Antananarivo hatramin'ny taona 1950 sy 700. Taorian'ny fifidianana teo kosa dia lany be ny tanàna aloha izany Ramatoa Lalao Ravalomanana, vehivavy voalohany voafito eo amin'izany toerany be ny tanàna izany. Ny komina Antananarivo renivohitra izay saika lasa tohatra fiakaran'ireo mpanao politika ankehitriny. Fanadiadina. Tamin'ny faraparan'ny fanjanahantany araka ny lalàna frantsay tamin'ny 4 aprily 770 dia voafidy ho ben'ny tanàna hitantana ny tanàna Antananarivo ireo matora Kotonirina Stanislas. Ny taona 1950 ka hatramin'ny taona 1950 no nateo azy teo amin'izany toerana izany. Nanaraka azy tao ny mpitandrina Andriamanjato Richard itifaran'izay nitantana ny tanàna nandritra ny fotoana naharitra indrindra. Nanomboka ny taona 1950 ka hatramin'ny 770 sy 700. Nandeha tao amin'ny tokopanohitra izay itifarany dia niara niasa hatrany tamin'ny fitondram-panjakana Vohibe. Andriananja Charles tamin'ny taona 770 ka hatramin'ny taona 220 sy 700. Rakotovao Andriantina tamin'ny taona 320 sy 700 ka hatramin'ny taona 700 noho ny korontana ara-politika nisy teto amin'ny firenena nefa dia tsy maintsy nanendry filohan'ny delegaciona manokana hitantana ny tanàna ny fitondram-panjakana. Voatendry tamin'izany Guy Razanamasy. Rehefa voatendry ho prime ministre kosa ity farany dia nisolo azy tao Andrianjafy Désiré izany hoe ny taona 270 sy 700 ka hatramin'ny 570 sy 700. Rehefa nasiana fifidianana be ny tanàna ny taona 570 sy 700 dia tafaverina tao amin'ny toerana indray Guy Razanamasy hatrany amin'ny 770 sy 700. Nandimby azy tao Marc Ravalomanana izay 2 taona monja no nitondrany mialohan'ny nalany azy ho filoham-pirenena ny taona 2 nanelanelana azy tao Razemson Rakotomaharo tamin'ny taona 2 ka hatramin'ny 3 ny taona 3 mbola tao anatin'ny tanjany tokony filoham-pirenena ka lany ho ben'ny tanàna Patrick Ramiaramanana. Ny taona 7 no tendrenao PDS Ravalomanana. Tonga teo amin'ny toerana kosa Andry Rajoelina ny taona 7 ary naharitra 2 taona ihany koa ny fitantanany mialohan'ny nidirana tamin'ny krizy 7. Nanomboka teo niovaova ary tsy nisy fifidianana be ny tanàna intsony. Nifandimby tamin'ny izany ireo PDS maromaro. Ny taona 7 ohatra ny fandimbiasa Andramatoa Ratsivalaka Michel sy Edgar Razafindrava. Rehefa niala teo amin'ny toerany ity farany nisolo azy tao Ramatoa Samanana Olga ny taona 13 sy 2 ka hatramin'ny taona 14 sy 2. Ny volana Marsa 14 sy 2 ka hatramin'ny Mai 15 sy 2 no niasany Andriamanjato. Rehefa nametra-pialany ity farany dia nisolo azy hatramin'izao fotoana izao ny colonel Ramiaramanana Joseph dia izao lany izao indray Ramatoa Lalao Ravalomanana. Ato anatin'ity fanadiadiana ity kosa no amtinana aminao ny vokatra vonjomaika voaraina eto ampelantanana avy any amin'ny faritra. Hatreto ny team ny HVM ny maparary ny malagasy miara-miainga no antoko mitarika amin'ny ankamaroan'ireo faritra. Fanadiadiana iarana amin'ny Lili Rabiata. Tsy mbola nazona vaovao farany mikasika ny valim-pifidianana any amin'ny faritany toa ny Toamasina, Mahajanga sy Antsiranana. Ho an'ny faritany Fianarantsoa kosa ny kandida avy amin'ny antoko HVM voafidy ho ben'ny tanàna tamin'ny isanjato 930 faingo 2 isanjato. Manaraka azy avy eo ny mapara amin'ny isanjato 930 faingo 4 isanjato ary ny team amin'ny isambato 30 faingo 4 isanjato. Tafiditra ao anatin'ny mpanolo-tsaina Ramatoa Kristina Razanamahasoa, Petra Kotoniaina avy amin'ny Tambatra ary ny kandida avy amin'ny antoko team Dr Alain Ramampiarivelo fitoriana 300 isa amin'ireo 80 sy 700 voaray no mbola dinihana ao anatin'ny 30 andro ao amin'ny faritany ny Fianarantsoa.
ho an'ny komina andrenivohitra Antsirabe kosa dia voafidy ho ben'ny tanàna ny kandida avy amin'ny Transcool Paul Razanakolona rehefa nolavy ny fitsarana ny fitoriana napetraky ny antoko tim. Mbola miandry amin'ny herinandro ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny valim-pifidianana avy any amin'ny faritany Toliary. Averina kosa ny fifidianana ho an'ny komina Larbi Ambatomanga ao amin'ny distrika Manjakandriana sy ao amin'ny komina Antakavana distrika Nakazobe. Lafim-baovao ahafantateraka kosa indray dia ny enina 7.20 isanjato ny tapafana bakaloreara ny teto Antananarivo manokana. Miisa 307 alina ireo afaka tamin'ity taona ity. No tanterana androany teny Akatso moa ny délibération ny enina ny tapaizandreo ankizy raha toka ny taranja matematika sy ny taranja frantsay no isany ambany indrindra fanadiadiana. Vito maraina ny délibération ny baccalauréat 2024 teto Antananarivo. Raika amin'ny 30.20 isanjato ny tapahafana hatreto. Ny ena 7.20 isanjato zany raha ampitahaina ny tamin'ny taona 2024. Izany ahitana tapahafana 7.30.4 isanjato. Tsy azo lavina ny fidinan'ny fahaizan'ireo mpiadina isan-taona raha ny fanazavan'ny mpampianatra iray ny tsara ny kopia tamin'ity taona ity. Midina isan-taona zany aloha ny tapahafampanadinana eto Antananarivo raha izay ny ilazana azy satria raha natratra 40% mahery tany tamin'ny herintaona dia zao tsika tonga any amin'ny resaka 31.2% zany mazava be zany taremarika zany fa midina lay tapaizan'ny ankizy eto Antananarivo. Ohatrana moa zany taranja matematika no ampianariko. Tao zany aloha tena hita mihitsy hoe latsaka be dia tao amin'ny taranja frantsay koa no nisy falatsahany ihany koa raha tena marina. Arak'izany ny taranja matematika sy français no hita fa nanao sarotra an'ireo mpiadina tamin'ity taona ity. Nanazava kosa ny talimsana ny office du bac eto Antananarivo fa ny faharatsiany ny fampiofanana omeny eto Antananarivo no antony maharatsy isan-taona ny tapahafahana. Amin'ireo mpiadina 307 alina nahazo ny baccalauréat amin'ity taona ity, 30 tamin'ireo no nahazo ny mention très bien, 7 mention bien, 5 mention assez bien. Tous sy amin'ny tamin'ny herintaona dia moa zany mba marina ina moa mahatonga n'io le ataontsika hoe tsy dia atonontonony zany io le mahatonga n'io tena raha betsaka mantsy facteur ao anatiny. Misy ny baka tsy nentsika afaka maka baka daholo izay tiaka baka rehetra dia misy ny sasany na niveau tsy nandalo inona koa sy tonga dia maka baka dia simba le pourcentage zany dia eo koa tsy afenina mihitsy fa misy école tena tsara be ny pourcentage hatramin'ny plus de 90% ny résultat fa misy école tena 0%. dia azonareo mpanao gazety angamba hoe inona mahatonga izay mba anjarareo manadiady azy. Tahaka izao kosa ny tapahafana ho an'ireo sokajy ireo amin'ny mpiadina 307 alina nahazo ny baccalauréat amin'ity taona ity, 2 isanjato ny série A1, 30 isanjato ny série A2, 30 isanjato ny série C ary 20 isanjato ny série D. Raha tsy ahivina folo ny naoty farany ambany nanaovana ny délibération tamin'ity taona ity. Raha ampitso amin'ny 9 maraina no ivaly ny baccalauréat eto Antananarivo, hitany amin'ireo lycée fito eto Antananarivo izany. Pejy ny toe-karena kosa indray tsy mbola matoky amin'ny famatsim-bola hoety mampandroso ny mpiara-miombona antoka vahiny. Fanampiana sosialy ihany aloha hatreto no hita fa maresy lahatra azy ireo. Porofon'izany ny vola 4 tapitrisa dolara nomeny banky iraisam-pirenena, io no teti-bola entina hamatsiana ny tetikasan'ny fanjakana ara-tonaina na ny filets sociaux de sécurité. Manomboka ny volana oktobra izao kosa ny tetikasa hoentina hanampiana ireo sokajin'olona mahantra indrindra amin'ny faritra 5 eto Madagasikara ary haritra 4 taona izany hisy ny fidinana ifotony izay ataon'ireo tompon'andraikitra hanao ny sivana amin'izany fanadiadiana iarahana amin'ny Michel Aranarzona. Raha ny statistika ny banky iraisam-pirenena 27 isanjato ny malagasy no voalaza fa mahantra raha toka 10 isanjato mahery amin'izany no miaina ao anatin'ny fahantrana lalina. 20 isanjato n'ireo ankizy enina hatramin'ny 10 taona no tsy mianatra ary 20 isanjato n'ireo zaza latsaky ny 5 taona no tratry ny maladie chronique. Ireo rehetra ireo no antony raha ny fanazavana ireo anivon'ny banky iraisam-pirenena fa tokony hanampiana ny Madagasikara amin'ny tetikasa ny fanjakana antsoina hoe filets sociaux de sécurité, vola mitetina 4 tapitrisa dolara novatsiny ny banky iraisam-pirenena anatanterahana izany. Et un projet, c'est le premier projet dédié vraiment à
tetikasa voalohany natokana ho an'ny fiaina ara-tsosialy na matsina ivola ny teny hoe filets sociaux de sécurité moa dia teny iray manandanja amin'ny resaka fiaina ara-tsosialy indrindra ho an'ny firenena tahaka ny Madagasikara. Un élément clé dès la protection sociale, comme vous avez vu ce matin. Tsy azon'ny gouvernement Ravelonarivo ireariana araka izany ny karazana fanampina tahaka izao. Raha amin'ny fampiasam-bola hoenty manatanteraka tetikasa fampandrosoana maharitra mazava fa tsy mbola mahatoky tanteraka an'ity fitondram-panjakana ity ny mpiara-mombony antoka tahaka ny fanaon'izy ireo hatramin'izay kosa nefa rehefa tena lalina ny fahantrana sy ny fahavoazan'ny olombelona dia manome fanampina ho an'ny mahaolona izy ireo ka nahazoana ity vola ity. 3 faingo tapitrisa $, amin'ny vola vatsiny ny banky iraisam-pirenen'olona natokana ho an'ny vola atakaloasy sy ny fanampiana ireo miaina ao anatin'ny fahantrana lalina. 9 faingo tapitrisa $, kosa ho an'ny fanamafisana ny fikirakirana ny taratasy amin'ity tetikasa ity ary farany 3 faingo tapitrisa $, ny fanamafisana ny traikefan'ireo tompona andraikitra manatanteraka ity tetikasa ity. Faritra 10 eto Madagasikara no voakasika ity tetikasa ity, ny faritra Atsimo Andrefa ny Vadova Fidivirany, Automatsiatra, Vakanakaratra sy Atsinanana isy ny fidinana ifoto no tanterahany tompona andraikitra amin'ny fanaovana ny sivana. Dia misy lala tsaina entina tsombo ireo olona ireo. Voalohany amin'ny lafiny geografika, toerana misy azy, aiza izy ireo. Teo hoe iza ny faritra mifanandrify amin'ny fitaovana misy ny zavatra ananana zany. Rehefa hita ilay faritany dia mifandahatra mifanazava amin'ny distrika ao anatiny tonga hatrany amin'ny commune miaraka amin'ny fitaovana eo am-pelatanana amin'ny alalan'ny enquête ny alalana hoe izy amin'le olona izany nomena azy. Ny fiakaran'ny vidim-pianana isan'andro ny fitotongana ny vola ariary ny olana ateraky ny délestage isa-tokantrano ary ny tsy fandriampahalemana izay asan'ny primature sy ny gouvernement mivantana no ny andrasan'ny vahoaka malagasy vokatra maika saingy ny fanampiana mivantana ireo olona marefo sy mahantra no hanomezan'ny mpamatsy vola fanampiana. Fitandroany ary natolotra androany ihany koa ny politika nasionaly ny fiahiana ara-tsosialy eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ity politika ity ny fanatanterahany ity tetikasa filets sociaux de sécurité ity. Madinina ny 574 sy 10 hetsy ireo olona azo tombony amin'izany tetikasa sosialy izany raha ny fanazavana azo. Mbola eo amin'izay lafy ny toe-karena izay hatrany tsy hisy vahaolana ny délestage raha mbola atao anatin'ny 20 taona. Hiakatra hatramin'ny 900 ihany koa ny vidin-jiro vokatry ny famatsiana ireo orinasa vahiny manodina ny JIRAMA. Ireo no naverimbery ny sendika ny JIRAMA androany. Miantso ny mpanjifa sy ny mpiasan'ny JIRAMA rehetra nampy azy ireo amin'ny fitakiana ny famahana ny olana ny Venenivo ny sendika amin'ny alalan'ny fahatongavana etsy amin'ny Sainte Famille Mamasina ny 7 ora maraina. Etsekelan'izay itoy ny fitokoana ny mpiasan'ny JIRAMA ny antsiprian'izay iarahana amin'ny Lili Rabiata. Tsy misy miany ny fitakiana ataon'ny mpiasan'ny JIRAMA. Tsy mahay efa ny fitsarana andraraha mampifanolana ny intersyndical sy ny mpitatana ny orinasa ny fitsarana. Miandry ny conseil d'arbitrage amin'ireo fitakiana tsy mbola voadinika atao amin'ny conseil d'arbitrage ny anjanona ny fitokonana araka ny fanazavana ny farimby syndicale ny JIRAMA. Ary ao anatin'ny fitakianay mandeha ny médiation ary mandeha ny arbitrage, vita ny arbitrage zay vao azo heverina hoe ahoana ny reprise de travail. Noho izany mbola tsisy médiation, tsisy arbitrage mikasika an'ireo 4 points ireo ary reto koa moa zany hoe déclaré mifanjakana hoe incompétent tribunal. Dia tsy fantatra hoe aiza zany ny recours ho alehan'ny vahoaka raha ohatra fitsarana malagasy tsy mahefa amin'ny raharaha malagasy. Mitohy ary mahery vaika hatrany ihany koa ny délestage eto an-drenivohitra. 5 andro anatin'ny herinandro no misy fahatapahana ary maharitra adiny 5 hatramin'ny adiny 7 isan'andro. Mitarika fahatiantoka hatramin'ny 50 isanjato ny fahatapahana ho an'ny cyber sy ny poissonnerie izay miankina 100 isanjato amin'ny jiro. Mitombo 50 isanjato ihany koa ny fandaniana vokatry ny fampiasana groupe. Vao mividy groupe izay dia somary fampidiram-bola somary hafahafa ihany ilay izy. Satria raha ohatra ka hoe sokajiana zany ilay izy dia ny vola matinay mandritra ny 2 taona nampidirina tanatin'ilay groupe fotsiny. Izany hoe voatery indrindram-bola indray izay ny vidananay groupe
dia ny zavatra ataonay moa zany a dia samy mba misaka kely amin'le izy lasa misy fampiakaram-bidy zany rehefa tapaka ny jiro satria eto aminay irery amin'ny faritra misy anay aloha katreto no hoe misy jiro zany rehefa tapaka ny jiro. Raha fito volana ny fotoana omen'ny fanjakana mahana ny olana délestage, tsy ivay zany raha mbola atao anatin'ny herintaona sy tapandra ny fanazavan'ny mpiasan'ny jirama. Ny jirama dia tsy maintsy mandoa fany amin'io groupe mipetraka ao io any amin'ny vola 463 333 isam-bolana na mihodina na tsy mihodina ny Saint-Béon-Poer. Dikan'izany misy fiantraikany aty amin'ny mpanjifa. Raha vahaolana délestage no ataontsika, nahoana moa no engagena 20 taona ny Saint-Béon-Poer eto Madagasikara atao anatin'ny jirama. Nefany zany 20 taona zany raha ohatra tena misy ny finiavan'ny fanjakana ametraka tsara vahaolana maharitra dia tokony misy programa fanorenana centrale hydroélectricité. Ito araka izany ny fitokonana ho an'ny mpiasan'ny jirama. Araka ny fanazavan'ny mpikambana iray amin'ny farimbon-tsindikalin'ny jirama, tokony hitsahatra ny fitokonana atao aorian'ny tsy fisian'ny valiny mazava teny amin'ny fitsarana omaly araka ny 2020 ao amin'ny lalàna fen'ny asa. Vaovao latsaka sy voamarina vao izao ariva izao kosa dia fantatra fa nidoboka ponja io ariva io ny Oliva Andrianalmanana isan'ireo mpitarika ny farimbon-tsindikalin'ny jirama nampidiriny an-tanimora tamin'ity ariva ity ny tenany. Araka ny fanazavan'ny mpisolo vavy izay azonay tamin'ny alalan'ny antso atarby dia osoka sy fanaovana osoka no hiampangana ity mpitarika ny farimbon-tsindikalin'ny jirama ity. Tsy mbola fantatra ny fitsarana azy, hitondra fanazavana bebe kokoa mikasika izay ny mpisolo vavy miaraka amin'ny maître Willy Razafinjatovo Rampitso atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Pejiny sosialy kosa indray ny komina ambanivohitra Kadinandriana indray no nanohizany fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny tsenan'ny fitaovam-pianarana mora androany. Ankoatra ny fanamahivanana ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny dia tanjon'ny fikambanana ihany koa ny hitezana ireo mponina amin'ny fandraisana andraikitra miainga any an-tokantrano. Antony hivarotana amin'ny vidiny mirary ireo fitaovam-pianarana fa tsy zarana maimaim-poana fanadiadiana. Kadinandriana, komina misitaka 30 kilometatra miala ny Antananarivo renivohitra. Tety indray no nanohizany fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny tsenan'ny fitaovam-pianarana mora. Tsy mijanona hatreo amin'ny fampihenam-bidy ireo fitaovana ny fikambanana, tafiditra ao anatin'ity hetsika ity ihany koa ny fanabeazany any olom-pirenena. Izahay vehivavy malagasy miara-miainga zany dia efa nametraka mihitsy hatramin'izay fa tsy misy an'izany fizarana izany fotsiny satria tsy manome andraikitra n'ireo mpiarabelona sy mponina eto Madagasikara ilay fizarazarana. Hitanay mihitsy ny hoe raha ohatra ka misy zavatra zaraina zany dia ohatrany tsisy vidiny amin'ilay olona mandray azy. Izao kosa hita mihitsy ny hoe matoa ilay olona misesika eto amin'ny tsenanay vehivavy malagasy miara-miainga dia noho ny fitiavany ny zanany zany satria dia nilain'ilay zanany ilay fitaovana fa tsy hoe akory hoe hoaraina fotsiny izy dia ho zarazaraina indray avy eo na midimidiny amin'ny sisiny indray. Dia izay zany mahatonga anay mihitsy nametraka hoe samy mandray andraikitra daholo amin'izay tandrifiny avy tsirairay avy. Toy izay hita tany amin'ireo toerana rehetra no lalovan'ity hetsika ity mitangorona hatrany ireo mponina na ankizy na ray aman-dreny. Ankoatra ny fihenam-bidy amin'ireo fitaovana na nafampasahiranana azy ireo ihany koa no hoe tsy voatery niakatra ny renivohitra ny an-tsena. Mirary tena mirary ary tena misy fihenam-bidy elanelana be mihitsy zany reo vidina entanareo zany satria raha ny Antananarivo zao zay mahita zany hoe cahier 100 page zany dia any amin'ny 500 sy 7,000. Tena mahafinaritra anay mihitsy satria tena fitsinjovana le vahoaka majinika aty ambanivohitra, indrindra moa le ray aman-dreny mpampiana-janaka dia noho le vidin'entana midangana be moa zany dia voatery izy ireo sasany moa zany dia mijanona mianatra satria tsy araka ny ray aman-dreniny. Sahirakirana mihitsy azy tsisy fidiram-bola. Raha tsy ela mihitsy vao mahatambatra kely entana ho raisina zany ny vidianana izay azo aloha. Mora ny entana noho ny any amin'ny tsena kely sy anelanelany any. Mety ho afaka mihitsy rehefa izao no mitohy. Manombona mihitsy iva mety ho afaka raha ohatra mitohy izao raha indroa mihodina eto angamba mierina ny taona ho tafitiny ankizy dia tsy mividy intsony azy.
Araka izany nanamaivana ny fahasahiranandreo ray aman-dreny ny hetsika azon'izy ireo mampianatra ireo zaza naterany avy. Ankilan'izay nahazo tombony ihany koa ireo tanitsata tamin'ny alalandreo masom-boly mora vidy. Ny enatra amin'ny 500 izany raha toa ka masom-boly vidina ariary eny amin'ny mpivarotra 500 ariary no namarotana izany teto. Ito ihany mahitsy ny hetsika raha mpitso asabotsy ary tsy farana raha tsy ny farany volana izao. Pejy fahasalamana kosa indray dia tsy maintsy mila ordonnance na fanamarinana avy any amin'ny mpitsabo avokoa ny fividianana fanafody. Ordonnance mazava tsara ahitana ny mombamomba ilay mpitsabo sy ny fanafody ary ny fampiasana izany. Mahavatana ny mponina eto amintsika ny mividy fanafody eny amin'ny épicerie sy eny amoron-dalana ho an'ireo aretina madinika toy ny aretin'andoha, ny areti-kibo, ny ahavizanana sy ny sisa. Misy amin'ireo fanafody ireo no mampiaya ambopo sy 700 hektara hatreto no malaza ho mpivarotra fanafody mampiaya. Ny atsiprian'izay vetrany iarana amin'ny Gaeton Andriantsilavo. Amin'izao fotoana izao samy manana ny heviny sy ny mahazatra azy ny mponina tsirairay avy amin'ny fividianana fanafody. Tokony hoe pharmacie reriany no azo antoka satria na le fitehirizana azy tsy mila masoandro le condition le fanafody zany be da be. Izay mahatonga le hoe tsisy ohatran'ny any amin'ny pharmacie reriany no azo antoka. Be da be zao ohatra le hoe any Ambohipo tsy matoky le izy mihitsy raha ho anahy manokana zany izay zavatra izay. Tsy mitondra ordonnance mba mividy fanafody hoe mba hitahirizanao an-trano ohatra hoe marary andoha ohatra zany. Le mpivarotra fanafody eny amin'ny sisiny zany ohatrany tsy tena hoe azo antoka firy satria efa nasiana ny pharmacie ny pharmacie dia mpivarotra fanafody ara-dalàna tsara mihitsy dia za zany manentana antsika mponina izay eny amin'ny manodidina na ambany tanàna na ambony tanàna alora tompoko na manahoana ny toerana misanao zany na ny volanao kely na manana be na ohatra zany aloha manatona pharmacie fa le mpivarotra fanafody eny amin'ny sisiny reny tompoko dia tena za aloha tena miteny fa dia tena tsy ara-dalàna mihitsy reny. Araka izany mahavatana ny mponina kokoa ny manatona fivarotam-panafody rehefa misy tsy fahasalamana sy aretina tsy maintsy hatreny. Raha ny tokony ho izy tsy maintsy mitondra ordonnance na fanamariana avy amin'ny mpitsabo ny mpanjifa tsirairay avy eny amin'ny fivarotam-panafody. Hita ao anatin'izany ny daty, ny anarana sy ny momba ilay mpitsabo, ny toerana iasany, ny fanafody tokony ho vidiana sy ny fomba fampiasa azy. Efa nisy ary maro ireo mitondra ordonnance sandoka hoy ny mpivarotra fanafody no antoninay. Misy arany le matricule dokotera zany tokony hoe kase mihitsy fa misy le soratanana dia mihoatra be le chiffre am'le izy zany. Fa ny matetika zany agent de comptoir tonga dia mahafantatra foana hoe tsy izy le izy. Ny daty indrindrindrindra raha vao daty efa lasa lavitra be dia efa tsy ekena mihitsy. Tsy azo atao ny manao dokotera tena. Io no eny voalohany raha misy fanentanana sy fampalalana momba ny fahasalamana. Ho an'eto Antananarivo renivohitra manokana, ny faritra Ambohipo sy 67 hektara no tena malaza ratsy amin'ny famarotana karazam-panafody mampiahiahy. Ireo karazam-panafody toy ny fanalana fanaintainana sy ny antibiotika kosa dia amidy eny an-tsena kely ary hita hatreny amin'ireny toeram-piantsonan'ny taxi brosy ireny. Ny ankamaroan'ireny fanafody ireny anefa dia osoka avokoa. Raha ny loharanom-baovao azo, misy tambazotra matanjaka amin'ny fampidirana fanafody eto amintsika ka na eo aza ny fanenjehana ny mpivarotra azy ireny dia tsy ho foana mihitsy zany raha tsy rava io tambazotra io. Araka ny fanadihadiana natao, ny 70 isanjaton'ny fanafody eto Madagasikara dia tsy mandoa abatseranana. Na izany aza, misy amin'ireo fanafody ireo no vitsy ary tena sarotra tadiavina ka tsy takatry ny kely vola. Asa madinika toy ny sankariva tahaka izao zarainy aminao ato anatin'ity fanadihadiana ity indray ny tontolo andro ny Miriam sy Saloy avetsy Anosizato. Tsy toy ireo asa tena rehetra nefa ny fahaorinasa lehibe no iasan'izy ireo. Manasa sy manadio ireo plastika efa avy nampiasain'ny mponina ka averina ahodina indray. Raisiny sakariva ny karama ary mahavita sakafo ny mpianakavy. Mahontra ihany koa ireo fandaniana isam-bolana toy ny saram-pianaran'ny ankizy sy ny saran'ny herinaratra famtinana avetrany. Asa madinika ety Anosizato misavovona ny bidon jaune kirakirain'ny Miriam sy ny mpiara-miasa aminy. Bidon efa avy nampiasain'ny mpivarotra na ihany koa ireo tokantrano manodidina an-drenivohitra. Vidin'ny orinasa iray iasan'ny Miriam ary sy ny ekipany no miandraikitra ny fanadiovana izany. Tanjony eto ny azona manala ireo loto amereniny indray ny fanodinan'ireo plastika ireo. Afaka mitondra fako plastika avy any ivelany ihany koa izy ireo ary amidy amin'ny kilao amin'ny orinasa. Ampito sasany miditra amin'ny maraina dia amin'ny hariva amin'ny 4.
raha ohatra hoe mivarotra zavatra amin'ny orinasa dia misy tombony azonay le izy ohatra hoe mivarotra an'le mandray ireny zao zay dia misy tombony mba azo e. Na orinasa lehibe aza no iasan'izy ireo, fitaovana tsotra fampiasany rehetra amin'ny andavanandro kosa no ampiasaina toy ny koveta be, ny sponge, vovon-tsavony ary rano. Ary raha toa ka isam-bolana ny mpiasa no mandray karama, raha isiny isan'andro kosa ny azy ireo, mahavita ny fandaniany tontolo andro. Miantoka ihany koa ny saran'ny fandaniany isam-bolana ao an-tokantrano. Ny azonay ato isan'andro zao eo amin'ny 500 eo, dia ny fandaniany ao an-tokantrano eo amin'ny 504 eo dia isan'andro. Mahavita tsara le izy e. Raha sakafo atoandro zao dia efa dia azo ato ny sakafo atoandro, dia ny karama amin'ny hariva koa dia efa mahavita tsara ny sakafo hariva sady mbola misy ambony kely ary. Ny vidin'ny jiro aloha manangona e, dia ohatr'izay koa ny fianaranay ankizy angonina tsikelikely zany. Bidon tsy latsaky ny 80 no mandalo am-pelatan'izy ireo tsirairay avy isan'andro. Ankoatra ireo bidon, misy amin'ireo mpiasa ihany koa no miandraikitra ny fanasana arina sachet, fako entin'ireo mpitsipony izany avokoa ireo diovina ireo. Dingana iray, fandraisana anjara ny fiarovana ny tontolo iainana ny fitsiponana fako toy izany sy ny famerenana izany ahodina indray ho akora fototra azona fitaovana vaovao azo ampiasaina. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao kosa ny maresaka avy any ivelany. Any Burkina Faso toy ny korontana 3 no maty hatreto, 80 mahery kosa no naratra mafy tao anatin'ny fifandonana nakana ny fitondram-panjakana no tarihiny miaramila pomba ny filoha teo aloha Blaise Compaoré. Manameloka izany ny vondrona iraisam-pirenena ary miantso ny famoahana maika ny filoha Kafando sy ny Prime Ministre. Ankilan'izay dia nilaza anomana maika ny fifidianana ny tafika fanadihadiana eo amin'ny sary ny France 24. Melohy ny vondrona iraisam-pirenena ny fanonganam-panjakana sy tany Burkina Faso Mali, ny général Gilbert Diendéré olona akaiky ny filoha teo aloha Blaise Compaoré tia manambonahitra ambony ity. Fitondrana teteza mitanjoro efa heritaona mahery izao no nisy tany an-toerana ary nokasaina iroso amin'ny fifidianana ny 12 ny volana Oktobra izao. Nanao fanambarana iraisana manoloana izany vondrona iraisam-pirenena ahitana ny filakevitry ny filaminan'ny firenena mikambana, ny vondrona afrikana, ny vondrona européenne, États-Unis ary ny CEDEAO. Ho azy ireo tokony avotsitra maika ny filoha Kafando sy ny ministra sasatsasany ary tokony ho atao amin'izay ny korotana sosialy. Mbola mipetraka ny couvre-feu hatreto indrindra ho Agadougou, mikatona ihany koa ny sistany rehetra ary ny seranam-piaramanidina rehetra. Mbola tazon'ny putschista ihany koa ny filoha Michel Kafando sy ny Prime Ministre raha ny loharanom-baovao avy amin'ireo manamboninahitra tsy ho ela ny famotsorana azy ity. Namafisin'ny général Diendéré fa tsy ho tazomina ela ireo mpitondra ambony ireto mikasika ny fanomana fifidianana kosa indray. Isy ny dinika ifanaovana amin'ireo fiarahamonim-pirenena ny antoko politika ary ny maso ivovahiny tsy hisy velively ny fijanona elo amin'ny fitondrana raha nambaran'ny général Gilbert Diendéré ihany. Fanahazo be ny tanàna vaovao ny commune Andrenivohitra Antananarivo, be ny tanàna vehivavy voalohany hitondra ny Renivohitra Ramatola Laura Valomanana. Ny toboka amponjy eo arivo kosa i Olive Andrianalmanana mpitarika ny tolo ny farimbo-tsendikaly ny orinasa Jirama ary farany ny 7.4 isanjato ny tapafana tamin'ny fanadinana baccalauréat. Ny valin'izany fanadinana baccalauréat izany izay ivoaka raha mpitso amin'ny 9 maraina. Dia ny farana hatreo indray tompo klasy tompo vavy ny fampahalalam-baovao tamin'izao takariva izao koa tanàna manokana ho andreo any amin'ny faritra izay manaraka ny fahitra lavitra kolo ny DSTV any Antsirana, ny TNTV any Fianarantsoa ary ny FMA ho Tamatavy. Mandra-piona tompo klasy tompo vavy. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.
ny fampalalam-bavao niarahanao tamin'ny Sokavitra, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.